Rabanano tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny azanabolana tamin'ity androany ity atao anatin'ny ririnitsika ary izay volinandro ririnina izay tanteraka no hitantsika amin'ny sary izao izay nisy ny orana tany amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara ary herikandro kosa ho an'ny ilany atsinanan'ny nosy ho an'ny rapitsy dia mbola saika mitovitovy amin'izay hatrany ny ofirafitry ny toetry ny androtsika fa ho an'ny faraparan'ny herinandro kosa na manomboka ny alakamisy dia miverina malefaka indray izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay ka miverina homaina amin'ny ankapobeny ny andro eto amin'ny nosy. Ao anatin'izay ihany koa raha ny maripana dia tombanana mbola somary mangatsika ny andro ho an'ny rapitso indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanana Madagasikara iny fa tombanana miverina miakatra kosa izay maripana izay manomboka ny alakamisy ary somary isongadina kokoa izay fiakaran'izay raha ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanana sasasasany ho an'ny rehefa Madagasikara kosa indray dia mafana hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny andro. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra atsinanana manomboka any amin'ny faritra Sava izay ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana mety andraona arahina herika kosa ho an'ny faritra loatra mangoro ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia ary ny ilany atsinanan'ny faritra Nalamanga sy Moromania vakina karatra ary makany amin'ny faritra Iorombe izay mandraona misy tokotoko kosa ho an'ny ilany andrefana amin'ny faritra Sofia sy ny faritra Diana ary ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no iba-toerana kokoa ho an'ny rapitso tolakandro mbola misy hatrany ny orana ho an'ny faritra Sava Ambatsoana Lanjirofo ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana mandraona kosa ny andro ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritra loatra mangoro ny ilany atsinanana vakina karatra Moromania ary ny faritra Ivatovavy sy ny any amin'ny faritry Fitovinany mety voakasika an'izay ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo atsinanana mandraona misy tokotoko hatrany ny andro ho an'ny faritra Sofia ary ny ambiny dia mbola ny masoandro no iba-toerana kokoa. Raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mbola manodidina ny 4 ny maripana ambony indrindra raha hitantsika any amin'ny faritra Matsihatra ambony, manodidina 12 kosa ho an'ny faritra Nalamanga sy ny faritry vakina karatra. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Madagasikara dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana raha ho an'iny faritra atsinanan'ny nosy iny fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay hitantsika any amin'ny faritry Melaky moa no ahitana an'izay maripana 4 degré celsius izay. Ho an'ny alakamisy maina ny andro amin'ny ankapobeny ankoatry ny faritra avaratra atsinanana izay misy hatrany moa ny orana malefaka mitoetra ho an'ny faritra Ambatsoana Lanjirofo sy ny faritra Sava ary mety ahitana tandrivo-draona ihany koa vao maraina manakaiky ny Nosy be, Ambanja sy Ambilibe. Ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no iba-toerana aoriny zavona vao maraina moa no mety ahitana an'izay masoandro zay indrindrindrindra raha ho an'ny avoatany ny ilany atsinanan'ny avoatany sy ny atitany atsinanan'ny Nosy iray manontolo iny. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay ny ambany indrindra midina ny maripana raha hitantsika any amin'ny faritra vakina karatra manodidina ny 7 degré celsius raha toka mifanohitra amin'izay kosa ny ambony indrindra miakatra 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany. Ho an'ny faritra atsinanana Madagasikara ihany koa dia ahitana an'izay fiakarana izay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay alakamisy izay fa ny any amin'ny ilany rehefa Madagasikara tsy dia misy ny fiovana goavana andrasana ao anatin'izay 4 degré celsius hatrany moa ny ambony indrindra izay mitoetra hatrany ihany koa any amin'ny faritry Melaky iny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma kosa indray misy ny zavona vao maraina amina faritra maro indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny fa ny atoandro kosa dia saika maina tanteraka aloha ny andro na dia somary lolovan-drano indraindray ny toerana sasany. Raha ny maripana voavinavina ao anatin'izay midina hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny faritra vakina karatra 9 ka hatramin'ny 10 kosa ho an'ny faritra Nalamanga sy ny any amin'ny faritry Matsihatra ambony. Raha ny any amin'ny morontsiraka kosa indray dia somary nahitana fiakarana ihany koa izay maripana ambany indrindra izay fa ho an'ny maripana ambony indrindra kosa dia miakatra izay ho an'ny avoatany satria dia tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius izany. Ho an'ny faritra atsinanana kosa 15 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary manodidina ny 13 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Melaky, Boeny sy ny faritry Betsiboka. Dia izay ny mety ho tamin'ity an'ity ary raha pisin'ilay fotoana manaraka veloma tompoko.